Tsy tratra ny tanjona amin'ny fametrahana ny tena demokrasia eto Madagasikara. Efa taona teorinan'ilay sabotsy miosondra 7 febroary mbola tsy mipetraka ihany koa hoy ny vondro politika FOLM ny tena demokrasia amin'ny ankapobeny. Tsy mbola mena ao anatin'izany isika raha ny fanazavana nety ny tompona andraikitra eo anivon'izany vondro politika izany. Ravakaran'Andriamanalina no mitondra ny antsipirim-baovao eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaivo. Tsy tratra ny tanjona napetraka ny vahoaka ka nahatonga ny nahafatesan'ireo mahery fo ny firenena ny 7 febroary 2024 hoy ny teo anivony ny vondron'ny mpanohitra androany. Tsy mbola tafapetraka ny demokrasia izay nijoroan'izy ireo noho ny mbola tsy fisiany fahalalahana maneho hevitra hoy ity vondrona politika ity. Dingana voalohany irosoana ny fametrahana ny demokrasia hoy izy ireo ny famerenana ny fanokafana indray ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo. Efa milena sehatra ny malagasy aneo hevitra anambara izay mampalahelo azy itsikera ny mpitondra amin'izay marary azy aneo ny fahadisompana tenady mila toerana mendrika izany ary kianjana Ambohijatovo io atao hoe kianjan'ny demokrasia. Na nambara ny vondron'ny mpanohitra fa tsy tokony atao andro natao anatanterahana fametraham-boninkazo fotsiny ihany sy ho filalaovana amin'ny fihetsem-po ny data 7 febroary izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ho fitaovana fandrakitana sy fampiadiana an-trano fa tokony ny hevitra finosony mihitsy mitanterahana dia ny fampanjariana ny demokrasia. Mikasika ny fifidianana mandroso sosokevitra amin'ny tokony anatanterahana mialoha ny fifidianana lalam-panorenana amin'ny vondron'ny mpanohitra. Lalam-panorenana no manorina ny repoblika vaovao. Io lalam-panorenana lazaina fa lalam-panorenana ny 4e repoblika io dia tsy mbola neken'ny malagasy rehetra ary mbola tsy nakatoavy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena akory aza. Ka aminay raha hanorina repoblika izany tokoa isika ary ny repoblika ho an'ny malagasy roapolo tapitrisa mahery, ny repoblika manaja ny fiandrianam-pirenena, ny repoblika teo maro-potitra, ny repoblika teo tsara tapana dia ny isafidianan'ny malagasy amin'ny lalam-panorenana izay tiany hanorenana an'izany repoblika izany. Tsy mametraka olana ho an'ny vondron'ny mpanohitra ny fanomorana ny fifidianana eto amin'ny firenena saingy mihevitra izy ireo fa tokony haloavana ny famerenana fitonena ara-politika sy ny fampihavana pirenena izany mba hisiany famahana olana alohan'ny fifidianana.